Maninona ny tsy mivaly ny vavakao. Finaritra indray ny tenako tafaraka aminao atao anatin'izao fandarana fantarony marina izao. Ny loha hevitra izay fampizarana aminao an'io dia hoe maninona ny tsy mivaly ny vavakao. Misy antony anaky telo lehibe reto izay fampizarako aminao amin'ity androany ity izay mety mahatonga ny vavakao tsy hivaly ka asaiko anao mba anaraka an'izao fandarana izao hatramin'ny farany satria moko fa anampy anao arety teboka telo izay fampizarana aminao reto. Maninona tsy mivaly ny vavakao? Antony voalohany izay mahatonga ny vavakao tsy hivaly dia satria tsy avy ao am-ponao ilay izy. Rehefa tsy avy ao am-po ny vavaka dia tsy mivaly ilay izy. Matetika isika rehefa mivavaka dia mieritreritra hoe izay zavatra tenenin'ny vavantsika no tena zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra, fa Andriamanitra aza adino fa Andriamanitra dia mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo. Izany hoe ilay zavatra avy ao am-ponao zany no tena mahaliana an'Andriamanitra ary tena henon'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana ny zavatra tenenin'ny vavanao tsy mifanaraka amin'izay ao am-ponao dia tsy henon'Andriamanitra izay. Andriamanitra dia tsy liana amin'izay zavatra tenenin'ny vavantsika fa tsy mifanaraka ao am-pontsika. Fa raha tianao ny vavakao hivaly manomboka izao dia atao vavaka miainga avy ao anatin'ny fonao, izany hoe avy ao anaty fananao lalina zany izay no vavaka izay henon'Andriamanitra. Antony faharoa ihany koa izay mety mahatonga ny vavakao tsy mivaly dia satria mety mbola misy fahotana mitoetra eo amin'ny fiainanao. Izany hoe mety mbola miaina ao anatina fahotana ianao. Tsy misy olombelona tsy nanota fa saingy tadideo tsara fa ny fahotana no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Isaia 7:15 ny andininy voalohany sy ny faharoa dia milaza hoe ny indro ozy izy ny tanan'i Jehova dia tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare, fa ny fahotanareo no mampiafina ny tavan'Andriamanitra aminareo ka dia tsy miaino izy. Izany hoe ny heloka sy ny fahotantsika zany dia hevitra izay mahatonga an'Andriamanitra tsy haino ny vavaka antsika. Ka amin'ny fotoana zany mbola misy fahotana mitoetra. Ilay fahotana izay mitoetra eto aloha zany dia azavaiko tsara hoe misy zavatra, misy fahotana mbola tsy fohintsika fa mbola tena kamamitsika ary mbola iainantsika isan'andro dia ny zavatra ohatr'izay mahatonga ny vavakanao tsy hivaly mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy mifona aloha ianao ka mangataka famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ho an'ny fahotanao ary mangataka fanadiovana avy amin'Andriamanitra izay vao miheno ny vavakanao Andriamanitra. Ny antony fahatelo ihany koa izay mety hahatonga ny vavakanao tsy hivaly dia satria mangataka zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Mety diso fangataka ianao dia izay no mahatonga ny vavakanao tsy mivaly. Ny hoe diso fangataka dia mangataka zavatra mba ho laniana amin'izay filanao fotsiny. Izay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jakoba 4:4 ny andininy fahatelo hoe mangataka ianareo izy kanefa tsy mahazo satria mangataka zavatra ianareo mba ho lanianareo amin'ny filanareo. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra ianao dia anontaniao aloha ny tenanao hoe zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ilay angatahnao, satria misy olona indraindray mangataka zavatra izy mba ohatra hoe amaliana faty olona anankiray, mangataka zavatra izy ohatra hoe mba entiny mihebohebo sy mirehare, dia izany zao natao hoe vavaka tsy sitrapon'Andriamanitra. Dia Andriamanitra tsy mamaly vavaka ohatran'izany mihitsy Andriamanitra. Fa raha tianao ny vavakanao ho henon'Andriamanitra ka ho valian'Andriamanitra dia ataovy azo antoka hoe vavaka izay araka ny sitrapon'Andriamanitra, vavaka izay tsy hoe ho lanianao amin'ny filanao sy amin'ny fitiavan-tena fotsiny ilay izy fa vavaka voalohany indrindra hoe zavatra tena ilainao eo anatrehan'Andriamanitra ilay izy ary vavaka zavatra tena hoe ao am-ponao ilay izy ary zavatra misy fitiavana ilay izy. Dia ireo antony telo ireo zany no anisany izay mahatonga ny vavaka antsika tsy mivaly matetika. Izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity. Akasitrany ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Mirary soa dia tahin'i Jesosy daholo.